tonga eto miaraka amintsika izy ankehitriny miraisiko manokana miresaka tany ary miresena lahatra mba hakatako ray aman-dreny Fanapera colonel Fanapera mba hiaka tetya mba hanazava ny heviny ihany koa ao anatin'izao fivorina eto amintsika zao. Io lehilahy io nagnavotra ahy tamin'ny fagnenjehana ahy tamin'ny 2002. Tamin'ny 2009 rehefa nandray ny fitondrana izy niala le fitondrana teo taloha dia niboaky aho la nanao fety ka misaotra azy izay ary minoa ianareo fa nahatramin'izay tsy fagnazavaro ambarany base tuliara vahoaka fa fagnambara toy fanjakana hotrandraha raha toy hahasoanareo raha toy soliavinareo taratasy toy izay zany gn'azony gn'olo matetiky fa laha raha ny hazavay gn'aminy io zao ane ifandehany toy zao ifandehany toy mety ho niresy lahatry olo reo taia nagnarahako any base tuliara eo zaho tsy poro any base tuliara zany ndra zaho miaraka fa exception ane zany miaraka amin'ny président de la république ao mbola niteraka resabe tato anatin'ny ora vitsivitsy zay ny lahateny zay nataon'ny colonel Fanapera makasika ny base tuliara nandritra ny fidinana ifotony zay nataon'ny Flo Andry Rajoelina tao ankily malinika Toliara faharoa ao amin'ny commune misy fitrandrahana ny base tuliara ity toerana ity raha ny marimarina kokoa. Niteraka resabe satria mizarazara tanteraka ny vaovao niparitaka tao anatin'ny ora vitsivitsy zay. Ao ny laza fa namadika ny tolona amin'ny fanoherana base tuliara ny colonel Fanapera. Ao koa ny mahita fa tratrany tsindry ny colonel Fanapera ka voatery nanaiky ankolaka makasika ny fampandehanana ny raharany base tuliara. Misy ihany koa no manamafy fa tsy mbola nivadika zany colonel Fanapera fa mbola nijoro hatrany manohitra ny tetikasa base tuliara izay tsy mahasoa ny vahoaka. Tao aratsika inona marina ny tena marina makasika n'ity fandehan'ny toetra raha ity. Tao ary araka nitatsika mitambazotra tserasera Facebook dia page maro isan-karazany no nanaparitaka fa nanaiky ankolaka ny fampandehanana rara base tuliara ny colonel Fanapera raha nandray fitenenana teo masony vahoaka sy teo anatrehan'ny filohan'ny Repoblika androany 17 Mey 2020 sy 2020. Ohatra resaka amin'izany ny page ny gazety ledéfi.mg nanambary ity page ity fa nandritra ny fandraisam-pitenenana zay nataon'ny colonel Fanapera dia nilaza izy fa zava-dehibe dia tena zava-dehibe tokoa ny fahatongavan'ny filohan'ny Repoblika Andry Rajoelina hitondra fanazavana amin'ny vahoakany ankily madinika. Io fanazavana io mantsy no tsy ampy ka mahatonga ny aiainy maro hoy ity gazety ity ka afaka ny aiainy vahoaka ankehitriny hoy colonel Fanapera hoy ity gazety ledéfi.mg. No toy izany ihany nanamafy colonel Fanapera hoy ity gazety ity fa nambarany noho ny tsy fisiany fanazavana mazava no mahatonga ny aiainy vahoaka. Ny fitsanganan'ny filoham-pirenena toy io anefa dia ampy andresena lahatra azy ireo. Izay ombanay président hoy colonel Fanapera hoy ity gazety ledéfi.mg ity. Tsy niandrela nefa ny zanaky ny colonel Fanapera fa tonga dia namaly avy hatrany tao amin'ny page Facebook. Nilaza izy hoe mankaheranareo nanery lehilahy 70 taona vitanareo izy nampijoro ny tenany satria ny fahefanananareo no nanome hery anindry sy ampitahatra ny vahoaka malagasy. Fa ny tsara ho fantatrareo dia zao tsy ho azonareo velively ny sainy, ny finoany, ny fotokeviny. Tatak'izay ny fanambarana zay nataon'ny Fanapera Percy izay nataony tao amin'ny page Facebook ny raha lazaina amin'ny ankapobeny. Melo ny dirantsika amin'ny tena votoatin'ny fandraisam-pitenenana zay nataon'ny colonel Fanapera. Ndao aratsika ankaiky ny famalina manoloana ity vaovao miparitaka makasika ny colonel Fanapera ity. Ny page ny vaovao Kolo TV nanambara fa mbola nijoro hatrany ny colonel Fanapera araka ny vaovao naboakan'izy ireo. Nijoro hatrany amin'ny fanoherana ny tetikasa base tuliara i colonel Fanapera nandritra ny lahateny tao ankily madinika androany rehefa nasain'ny filoham-pirenena nandray fitenenana hoy ny vaovao ny Kolo TV tao amin'ny page Facebook. No nitapitra nefa hoy ity page ity ny fandraisam-pitenenana nataony dia torana tsy natsaro teny izy ka nentina ambulance avy hatrany. No marian'ity page ity ihany koa fa no amafisina hatreny ambony tafo mihitsy ny fiambinana any Flo Andry Rajoelina nandritra ny fandalovany tao antoerana ankily mandinika raha no marina kokoa. Saika mitovitovy amin'izay ihany koa ny vaovao nizarainy Fréquence Plus tao amin'ny page Facebook.
laza izy ireo fa torana tsy natsarotena ihany koa ny colonel Fanapira taoriny fandraisam-pitenenana zay nataony teo anatrehany filohan'ny repoblika sy ny vahoakany ankily madinika. Mandiso an'io vaovao io nefa Soaly Moussa raha nanaraka ankaiky ny page Facebook nisika. Tsy indray mandeha izy nandiso an'io vaovao miparitaka io fa indroa mentona be zao. Nilaza izy tamin'ny voalohany hoe io colonel Fanapira salama tsara izy manatitra azy mody io. Dia nozarainy tao amin'ny page Facebook niaraka nitantsika io ny sarin'izy ireo tao anatin'ny fiara. Mbola namafisiny tamin'ny publication fanindrony indray hoe tsy Soaly Moussa mihitsy andainga amin'ny tsy fahasalamana na ray aman-dreny izany. Raha torana izy dia nolazaiko teto hoe torana. Teo ankaikiny foana aho fa salama tsara izy tompoko ary ao no nanatitra azy nody. Saika lavo kely teo amin'ny estrady rehefa vitany kabary fa voatazoko izy dia tafapetraka. Zay no zavanisy. Averiko ihany fa salama tsara izy ary mirary fahasalamana ho azy mandrakariva hoy Soaly Moussa. Nolazainy teo amin'ny farana ambany hoe minoa bandy tsy mihinana kisoa. Tsy fantatra zay idiran'izay fa zay ny nambarany tao amin'ny page Facebook iny. Ndao arahantsika amin'izay ny lahateny izay nataony colonel Fanapira teo anatrehany vahoakany ankily malinika sy teo anatrehany filohan'ny repoblikan'ny Madagasikara Andriamatoa Andry Rajoelina. Zaretsika roa ny lahateny izay nataony. Ny voalohany mahakasika ny raharaha Bazy Toliara ary ny faharoa ny fisaorana ny filohan'ny repoblika izay nanavotra azy nandritra ny fanenjehana ara-politika izay nahazo azy nandritra ny fotoana lavalava izay tamin'ny 2010 ka hatramin'ny 2020. Nilaza ny heviny mahakasika ny raharaha Bazy Toliara teo anatrehany vahoaka ny colonel Fanapira. Nilaza izy fa tsy manohitra be fahatany ny tetikasa Bazy Toliara ny vahoaka ao an-toerana ho izy fa saingy tsy ampy ny fanazavana omena azy ireo. Ny zava-misy matetika ho izy dia taratasy atao sonia no omena azy ireo fa tsy misy fanazavana mazava andresen-dahatra ny vahoaka. Nilaza izy fa raha mazava ny vahoaka mazava tsara ny tena zava-misy mahakasika n'ity fitrandrana ity dia mety ho resy lahatra ihany ny vahoaka amin'ity raharaha fitrandrana ny Bazy Toliara ity. Raha narana ankaiky ny lahateny iny dia tsy misy mihitsy ny resaka hoe manaiky ny Bazy Toliara ny colonel Fanapira fa kosa tsy nanohitra Bazy Toliara teo anatrehany filohan'ny repoblika izy. Ary eo indrindra no tena mametraka ny aiainy rehetra satria Andry Rajoelina ny teny teo masom-bahoaka fa efa nisy ny fandresen-dahatra teo amin'ny filohan'ny repoblika sy ny colonel Fanapira miaraka amin'ireo fikambanana izay ijoroany izay manohitra ny Bazy Toliara raha ny marimarina kokoa. Ndao inotsika kely zany. Zahay zay manohitra magnaraka an'ireo le vahoaka ireo dia nisy antony. Laha manahaka ahy izao professeur littéraire aho ka tsy mahatsapa zay tokony hisy amin'ny raheny. Fa misy olo manam-pahaiza scientifique na momba ny tena mampalahelo anay amin'ireo olony Bazy Toliara ty bontany io na moa lafa erosy zany mahazavaraina vahoaka iaby ampena tagnanay io. Ingo ny taratasy soniavinareo fa raha hasoanareo toy zao ifandehany. Ka iene olo ambany vohitra toy tsy mahay taratasy igny ampanavonao soly avao ka tsy no manao i. Fa mila fagnazavara heo. Ary minoay nareo fa nahatramin'izay tsy fagnazavaro ambarany Bazy Toliara amin'ny vahoaka fa fagnambara. Toy fanjakana hotrandraha raha toy hahasoanareo raha toy soliavinareo taratasy toy. Izay zany gn'azony gn'olo matetika. Fa laha raha ny hazavay gn'aminy io zao ane ifandehany toy zao ifandehany toy mety ho niresy lahatry olo reo. Tsika lahy ny zavatra tsapanay reberebe le vahoaky ka izay gn'antony insistemanay ary mbola miangavy zahay any président de la république hoe ampanaovo tsara lahy le étude hijerany faharatsiany raha eo na sur le plan environnemental zany na sur le plan scientifique. Ohatra fotsiny lazaitsika hoe sy
hakasiky era protégé io raha eo morany ny tenany zany fa izao mialatsily itsako tomboko ao monsieur le président fa henjahenja teniko to laha ohatsy zao mana lakory ka lakoronao no voafefy ao ka lafa voafefy lakoro avy olo zay manao maloto akaiky ny lakoronao hivolanao hoe o manava maloto avao ko fa misy lakoro aho hanaon'izao avao veha ndra io ro tsy agnatin'ny era protégé rehefa manodidina azy io manimba azy fa ka mavandy atsika zay le ny raha volaniko ka ambarako atsika fanampin'izay naneho fisaorana tamin'ny filohan'ny repoblika izy fa anisan'ny nanavotra azy tamin'ny fanenjehana maro samihafa nandritra ny fitondrana talohan'ny teteza mitan'ny filoha Andry Rajoelina zany hoe fitondrany Andriamatoa Marika Ravalomanina ranomanina kokoa teo anelanelany taona 2024 ka hatramin'ny 2024 tao anatin'ny alany mike no nisitriany tandritra ny azalambo izay nataon'ny fitondrana teo alohan'ny filoha Andry Rajoelina tamin'ny 2024 ary Andry Rajoelina no nanafaka azy tao anatin'izany fanenjehana izany ndao aratsika kely ny mahakasika izany manana ny ray aman-dreny lehibe tsika zay anjoro tao anatin'izany i colonel Fanapera zay nangatana reo ihany koa hoe tsy rariny tsy mety fa rehefa mijoro amin'ny heviny izy tokony avela iteny tonga eto miaraka amintsika izy ankehitriny miraisiko manokana miresaka tany ary miresena lahatra mba hakatako ray aman-dreny Fanapera colonel Fanapera mba hiaka tetsia mba hanazava ny heviny ihany koa ao anatin'izao fivorina eto amintsika zao misy zavatra tiako hampahafantarina antsika avao koa io lehilahy io ny nagnavotra ahy tamin'ny fagnenjehana ahy tamin'ny 2002 ho nisambory aho fe nandositsy ka tsy nihita mandritra ny fito tao ka rehefa niavy izy 2002 le fisamboranahy mitadiava aho amin'ny ala mike egny nagnaia avy eo tamin'ny 2009 rehefa nandray ny fitondrana izy niala le fitondrana teo taloha de niboaky aho la nanao fety ka misaotra azy zay tsara tsindrina ito nandritra ny fidinina ifotony tao ankily malinika ity dia tena nidina ifotony tokoa ny filoha Andry Rajoelina nanazava ny vahoaka ny mazava-dehibe ny tetikasa nanazava ny vahoaka ny tombotsoa azo ary nandresy lahatra ny vahoaka fa tsy mahafaty ny fanaovana fitrandrahana ny basy toliara anisan'izany ny filazany fa hoe azahoana vola be toy ny fandoavana etra mahatratraka hatramin'ny 180 millions de dollars par an ary tombotsoan'ny vahoakan'ny toliara daholo izany rehetra izany araka nambarany tao amin'ny lahateny izay nataony tsy vitany nandresy lahatra tamin'ny alalan'ny resabola filoha Andry Rajoelina fa nandresy lahatra tamin'ny alalan'ny fanomezana maro samihafa toy ny fanomezana jiro mandeha amin'ny herin'ny masoandro jirona koa no afantarany maro azy toy ny vary lamba fripy machine fandrerana sy ny maro hafa tsy voatanisa ny vahoaka moa noho ny fahasahiranana dia faly mahazo ireny fanolorana ireny fanomezana ireny avy amin'ny filohan'ny repoblika noho izay zavatra izay dia naneho ny afaliny ny vahoaka ny ankily malinika nanome omby mazavaloha ho an'ny filoha Andry Rajoelina ndao inotsika kely aratsika kely zany orinantsara zany io orinasa asa ho atao basy toliara io 180 millions de dollars isataona miaetra waloa ao anatin'izany ary zany tsy atao amin'ny fandraisana lalàna fotsiny hoe amin'ny alalan'ny décret fa atao lalàna mandalo ao amin'ny assemblée nationale hovidina ho lalàna tsy afaka hovana mandrakizay ny anasoavana ny vahoaka aty atsimo eto ankily malinika sy aty atsimo ray aman-totsy Madagasikara noho ianareo efa nilazaiko ity fa raha misy négociation natao ohatran'io tamin'ireo fitrandrahana renakibon'ny tany teto tsy mila mpamatsy vola itsony izy
ndao verenantsika makasika ny raharaha colonel Fanapera makasika ny fanoherana ny base toliara ny marimarina kokoa. Nivoaka tamin'ny fanginana izy manoloana ireo resaka miparitaka sy vaovao tsy marina izay miparitaka ary nanao fanambarana tao amin'ny pejiny sy teny Randriana Soloniako. Nilaza izy fa mbola tsy miova amin'ny heviny izy ary sorena no sady tezitra manoloana ireny vaovao tsy marina miparitaka ireny. Ka noho zavatra izay dia manohitra ny base toliara izy. Nasa milaza izy noho ny asorenana sy atezerana be loatra hoe ataovy alika ny ray aman-dreniko ny terakay raha toka sanatry ka manaiky ny fampandehanana ny base toliara aho, hoy colonel Fanapera. Tao aratsika kely zany. Laha zaho ro hanaraka ny base toliara zaho fananohitsy io, la alika ro babako amindro reniko. Ka ianareo eto milaza hoe zaho fampora ny base toliara eo, mba miavia koa nareo hagnozo tena ao amin'ny televizion hoe laha Fanapera tsy magnaraka ny base toliara la alika ny babanay amindro renay. Mba manava an'izay koa nareo hoe taia nagnarahako ny base toliara eo, zaho tsy pora ny base toliara zany ndra zaho miaraka fa exception ane zany miaraka amin'ny président de la république aho mbola afaka milaza hoe manohitra ny base toliara fa tsy pora ny base toliara. Nareo nahita fa zao poro base toliara eo tao amin'ny kabariko tao akily maliniky io, mba miangavy anareo aho la lehilahy nateraky baba amindro reninareo nareo aboaho nareo io Facebook io milaza ny kabariko hoe zaho pora ny base toliara naniky zao. Io ane tsy azo ialay hoe la vao niteneny teo ka ni enregistreva nareo tsy azo esory io fa tsy maintsy miboaky ka aboaho nareo ho hitany zao tontolo izao, ho hitany ny zanaky toliara iaby, ho hitatsika eto Madagasikara. Ny azo ambara ity ampamarana de zao raha nanaraka ankaiky ny lahateny izay nataon'ny colonel Fanapera isika dia tsy nahare isika nandray mandeha aza hoe manohana ny base toliara izy na manaiky ny fisokafany base toliara, fa kosa tsy hita mivantana ihany koa izy ny teny hoe manohitra ny base toliara. Fa ny zavatra nitakiny de zao mila atao mazava tsara amin'ny vahoaka ny mombamomba ny tetikasa, inona ny mety voka-dratsiny, inona ny mety tombotsoany. Mitaky ny hanaovana fanadihadina makasika ny ara-tontolo iainana izy sy ny ara-tsosialy. Araka zany rehetra zany dia rariny de rariny ihany izy raha tezitra sorena manoloana ireny vaovao miparitaka maro samihafa ireny satria tsy nolazainy tao anatin'ny lahateny izay nataony zany. Ary zany koa mamarina ny vidéo tsika androany azadino misabony sy manisy amin'ny vidéo tsika amin'ny manaraka indray.